Ambojatovo ho kianjan'ny demokrasia malalaka ny fitenenana hoy Andry Rajoelina fa mitenena ihany ialazanaky ny faritra ireo. Ny halatra izao no manjaka ialanga BM na Raholdinina ka hitabataba eo côté des services hoy hafatra ny fileriram-pody malala raha nandefa hafatra ho an'ny côté des services hono na hoe ireo zanaky ny faritra. Mafimafy sy henjakenjana mony hafatra izay nomeny ity namana ity fa tsy maintsy hodirantsika izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany dia abonné aloha ny chaîne-tsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana j'aime vidéo izany mialohan'ny rosoantsika amin'ny tena votoatrin-dresaka sy ny resaka ataontsika amin'ny masoandro nakia ndao ary. Avy hatrany tonga dia filazanany zavamisy no hiresahantsika. Vita omaly ny fitsarana any Patrick Raharmanana. Hivoaka ny 20 Aogositra 2024 ny didim-pitsarana. Mankasitraka atsika rehetra tamin'ny vafaka fankaherezana ary fanohanana indrindra ny fanatrehana afaka nodisoamantsara rehefa vita tamin'ny 9 ora alina ny fitsarana naharitra ora iray. Izany no anisany hafatra sy fisaorana izay nomeny Patrick Raharmanana. Miandry ampitonina ny fitsarana izay amoaka ny didy amin'ny 20 Aogositra 2024 isika hoy izy. Misaotra ireo mpisolo vava ihany koa ary misaotra atsika mpanao gazety marobe tonga tany antoerana na teratany fahiny aza dia ankasitrahana ianareo rehetra hoy hafatra hatrany izay nataony namana Patrick Raharmanana. Sy adinoko etona ihany koa ny misaotra ny Nations Unies sy ny Consulat de France, ny droit de l'homme ihany koa ary ny Amnesty International ary les organisations des pana-africaines hoy hafatra izay nataony Patrick Raharmanana hatrany raha nanome fisaorana ireo olona izay tokony isaorana ary isaorana koa ireo fikambanana iraisam-pirenena. Misaotra ireo mpitandro ny filaminana, ireo mpanao fanadahadiana ary noho ny farany dia misaotra ireo mpiasa ny fitsarana izay feno fanajana tokoa. Matoky ny fitsarana hoy hafatra hatrany izay nataony. Izay moa ny vaovao mikasika any Patrick Raharmanana izay natao fitsarana ny omaly koa dia zarainay foana izany zavatra izany satria araka izay nolazaiko omaly anisan'ny olona be mpanaraka sy be mpitia ihany raha iny namana Patrick Raharmanana iny. Ny manaraka izay holazaintsika dia ny vaovao mandalo sy ny vaovao miseho dia ity anankiray ity ihany koa vaovao hafa kely indray ity vaovao manaraka ity. Resaka lalan-dratsy moa ity anankiray ity ary resaka aratsy andalana. Lasa manatombo avoroheny ny ora lany eny andalana hoy ireo mpitatitra ary mitombo manaraka izany ihany koa ny solika. Antananarivo Antsirabe adiny 8 raha adiny 4 ny teo aloha ary Antananarivo Toamasina dia adiny 12 raha toa ka adiny 8 teo aloha hatrany amin'ny 17 ora raha toa ka misy fitohanana. Fa ny Antananarivo Antsiranana kosa dia 3 andro raha toa ka iray andro sy tapany teo aloha ary ny Antananarivo Majunga dia iray andro raha adiny 12 ny teo aloha. Izany ny fanamarihana izay nataony ireo mpitatitra mikasika ny lalan-dratsy. Zay ary ny mikasika ny lalan-dratsy na hoe aratsy andalana ndeha resika hiresaka kely ny mikasika vaovao izay naparitaky ny andony iaina Andrianaivo. Ny trangana loza mpifamovizana indray teo anoloan'ny ministerana harena angovo sy akoranafo tamin'ny 7 ora sy sasany maraina lasa teo. Fiara Daster no nifandona tamin'ny Ataosy efa nalefa any amin'ny hopitaly ny naratra ary mbola tsy voafakitra mazava ny antony nahatonga ny loza ka andrasana ny fanampim-baovao koa izany ny zava-misy teny anoloan'ny ministerana harena angovo sy ny akoranafo ny tamin'ny 7 maraina teo koa dia zarainay aminareo rehetra ato. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa izany zavatra voalaza izany tena mahatsiravina tokoa ary mirary fahasalamana ho an'izay tonga any alopitaly na hoe toeram-pitsabona. Hiresaka zavatra hafa indray isika sy ny vaovao tsara ho fantatra ihany izany foana moa ny zavatra zaraintsika ato isanandro isanandro. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity anankiray ity. Mbola mampiasa jiro kapoaka na hoe jiro petrôla ny 3.7 isanjato ny tokantrano ao Madagasikara raha araka ny enquête permanente auprès des ménages tamin'ny taona 2024
2022 izay nataony Instaty. Ary ny 5.10 isanjato ny tokantrano ao Madagasikara ihany no mampiasa jiro azo avy amin'ny elektricité réseau na hoe JIRAMA. Ny 1.20 isanjato no mampiasa jiro azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Ny 7.10 isanjato faingo telo no mampiasa jiro mandeha pile, fa ny 4 isanjato dia mbola mampiasa jiro azo avy amin'ny générateur. Ary zavatra hafa mihitsy no ampiasainy ny 1.7. Raha araka izany rehetra izay voalaza izany dia raha nataony famakifakana dia jiro petrôla izany no be mpampiasa indrindra ao Madagasikara. Tsara moa ny manamarina izay satria anisan'ny zavamisy ary zavatra navoakany Instaty izany zavatra resahana izany. Zay ho ary ny mikasika ny resaka jiro petrôla, fa ny manaraka izay ho lazaintsika dia voatendry ho sekretera jeneraly ny COI ny ministra Edgar Razafindravahy. Nandritra ny fivoriana ampitain-davitra ny filan-kevitra ny ministra ny andro ny alatsinainy 5 Jolay 2022 no nanendrena ny ministra fampiroboroboana ny indostria sy ny vakotra ho sekretera jeneraly ny voamerany ranomasina indiana na hoe COI. Izany moa dia nanomboka ny andro ny 4 Jolay 2022 ka hahakitra 1 taona ny fotoam-piasana. Zay ny resaka mikasika ny Edgar Razafindravahy. Ny manaraka izay ho zaraintsika sy ho lazaintsika ato anatin'ny ity video ity dia mikasika ny resaka izay nataony ny Filery Rakotomalala. Anisany resaka izay tena saropady moa ity resaka ity, fa izy no nanambara dia isika koa dia mampafantatra ny zavatra izay nambarany. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony Filery Rakotomalala: Ambojatovo ho kianjan'ny demokrasia, malalaka ny fitenenana hoe Andry Rajoelina, fa mitenena ihany iala zanaky ny fagatra ireo ny halatra izao no manjaka ialanga BM na Raolodina ka hitabataba eo côté de service hoy hafatra sy fanambarana izay nataony Filery Rakotomalala ny tao anatin'ny compteny. Ary mbola nampihany ity resaka ity moa ny resaka izay nataony io, ary toy izao ny toy ny resaka izay hoe côté de service izay. Rehefa haka fitondrana dia mila côté, fa rehefa azo ny fitondrana dia ampirevena miamina ka ohatra dia milamina ny côté. Tsy sarotra ambakena ireo mitohy ny fety hoy ireo mpitondra. Sarkasma io hoy hafatra hatrany izay nataony. Miantefa tanteraka aminy ireo tanindrana moa izany hafatra izay omeny Filery Rakotomalala izany. Avoay Israel Rasambozafy sy ny mpiaradia aminy. Ary mbola nisy olona hafa nanampy io fanambarana izay nataony Filery io, toy izao ny fanampina ny aminy izany fanambarana izany. Ry Filery Rakotomalala ka le côté koa ny nandry hoy hafatra ity namana ity, fa ny côté sasany kosa dia namaly ka nanao hoe eny toy ny ombalahy sagodinany menarana izahay raha antony ny vavanay ianareo di voatelina fatandremo fa raha izahay mandrodina no iadivanareo dia ho voahitsaka ianareo, hoy hafatra ilay côté sasany izay namaly io fanambarana io. Zay koa ny namarana ny video antsika, ary tompoko vavy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vitany haino hatramin'ny farany, ary mbola manintana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka.